ao anatin'ny fahasahiranana ny renivohitra tao aorian'ny firotsahan'ny orana be loatra miantso ny fifanomezan-tanany rehetra ny eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny Andry Panjakana. Vola Ravavy sy Tsirakotorso Antrano no mitondra ny sary. Ilaina ny fiaramientana sy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny asa sitrapo amin'ny fiatrehana vona tonotranga amin'izao fotoana izao. Miantso ny fanomezan-tanany samy mpiara-monina ny mpandrindra nasionaly ny filatsahana sitrapo eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny Andry Panjakana. Vanim-potoana ohatran'izao izay teny hoe misy ny voina izay iainantsika amin'izao mila ivantsika n'ireo mpilatsaka sitrapo. Ilaina ireo satria ireo no afaka manampy atsika amin'ny zavatra atao. Le mpilatsaka sitrapo io isika samy isika dia afaka manao an'izay asa izay isika mpiara-monina ny fanampy filatsahana sitrapo izay eo ny Croix Rouge, ny tily, ny mpanazava, fikambanana marobe tonga manampy manotrona atsika manome hevitra amin'ny fiatrehana amin'izao loza miatra zao. Raha araka ny tatitra natao tamin'ny 2013 dia 5,700 no mpilatsaka sitrapo kanefany ireo dia tena mandray anjara betsaka eto amin'ny firenena. Raha tsy ilaza fotsiny zao ny zava-niseho tao anatin'izay herinandro vitsivitsy ny atrehana n'ity loza voajanahary ity dia maro ny mpilatsaka sitrapo midina manampy ny mpiarabelona. Tily, mpanazava, ny Croix Rouge ireo no efa fantatry ny olona fa maro ireo mpilatsaka sitrapo na any anaty fikambanana izy na tsy any anaty fikambanana izay manampy ny trabona. Dia raha ohatra tenentsika amin'izany hoe ny fikambanana Youth for Christ, EMCA, GADD ny teto Antananarivo izay lazaiko anareo izay nanao nanampy an'le traboina tany amin'ny site d'accueil ireo olona ireo. Nanomboka androany dia misokatra ny fiofanana ho amin'ny mpampiofana iarahana eo anivon'ny Birao Nasionaly misahana ny fitatazana ny loza ara-boajanahary sy ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny Andry Panjakana. Ny paikady sy ny fomba ampitana ny serasera ao anatin'ny loza ara-boajanahary no ampitaina ao anatin'izany.